tonga amin'ny fotoana zay resotsika ndraitsika ny fampianarana manaraka larana fahadimy ny fampianarantsika androany zao tsika aloha iaraka hijery ny teny sy hijery ny fanazavana sy ny tohiny iareka hivavaka tsika alohan'le voninahitra an'ilay Andriamanitra Abrahama hiavanao anarany sy lay mpaminany rany mpaminany lehibe Yahosoa anarany ary hivavaka tsika sotra betsaka dada malay avao ny amin'ny teninao sy ny hatsaranao sy ny hasoavanao indrindra imenao an'izao fotoana zao zay afako manambara sy mampianatra ny teninao mandresy lahatra ny olona rehetrarehetra anjarany silamo indray zao ny avotana hitodika ho any aminao satria efa madiva ny fanampitena sy ny fandravana zao tontolo zao dia avotana avokoa aloha zay mbola azo avotana ary vonjena zay mbola azo vonjena asena mitodika zay mbola afaka hitodika ho any aminao dada mala iay avao le Andriamanitra Abrahama le Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakobo zay nitodian'ny teny ny fanekena ny voan'ny fitahina ho an'izao tontolo zao kota io ny teny sy ny fampianarana raha ny fanambarana vao maro indray ny bebaka sy hitodika ho any aminao sotra betsaka dada Maria avao fonjeo ny olona ny amin'izao fampianarana eniny zao fonjeo izy mba ho avitra ary mba ho sitrana amin'ny anaranao Yahosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra amen. Dia mamerina ny fiarabana tsiketra indray ato-tokantrano naiza naiza misy anao mandroso atokantranonao indray ny ambassadeur-ny Yahosoa Ziadiaha Elia tora ny teny fiainana teny fiainana mandrakizay manasa anareo rehetrarehetra indray ary hijery ary ho an'izay maino ny Elia manerana an'izao tontolo zao avoto ho an-tenanareo aza matahotra ninninona zany rehefa tonga ty amin'ny Yahosoa avitra ianao ary rehefa tafaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama hiava dia tena tsisy atahoranao zany intsony garantie 100% ny fiarahana aminay ary tonga ny any amin'ny lanitra zay araka aminay tonga ny anay tena mpamorona dia iava ny anarany le Andriamanitra Abrahama tonga ko any ianao zay tsy miteny zavatra tsy assuré fa assuré ny anay ary ny atao assuré tsy mahay manota intsony fa zay ny tanjon'ny Andriamanitra io ny tanjon'ny Andriamanitra tena Andriamanitra Abrahama io dia lasa tsy mpanota ianao sy tsy vitan'ny silamo tsy vitan'ny kristianina sandoka fa ato amin'ny Yahosoa miaraka amin'ny Elia reriany no manana sy mahavita an'izay zany mahatonga ny Elia nirahana mpaminany lehibe izy ary tena ny rano hitondra famonjena ho an'izao tontolo zao ary mampitodika ny olona hiverina ny teny Andriamanitra marina lay iayava sy lay iraka zay ny rano lehibe indrindra ihany koa Yahosoa zay mbola resantsika aoriana kely eo mitsipy sady eny amin'ny elo ary ny silamo reto ary ny teny manambara an'izay ary voalaza mihitsy fa tena hoe sentence irrévocable zany hoe fa tena hoe kapoka tsy azo idivirana mihitsy zany zavatoza zao nge vaketsika amin'ny bokyny aiza indray ny vaketsika bokyny Miriam firy moa zany 71 ny vaketsika ho an'izay efa manaraka ny boky any dia vakeo nge bokyny Miriam 71 atsika pitirana avy hatrany il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable efa sarosarotra zany ny dikan'izany vao mivavaka ao amin'ny silamo ianao zany dia tandrefa sentence irrévocable ny miandry ianao zany hoe efa loza be matsiravina zany mitatao aminao efa ny amin'ny elo ianao il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer raha dia efa mitsipy eny amin'ny elo sady ianao zany ny dikan'izay raha vao maty io rahantsika mahita be io zany teny zany tsy misy olona eo aminareo zay tsy ho any amin'ny elo zay sentence irrévocable zany zany hoe loza tsy maintsy miatra aminao zany raha tsy azonao anaovana ininona dia fantena mipetraka ry na inona mety ho tenenina tena ohatra zany be ny zavatra mitanga dia tena mitodika any aminareo silamo mihitsy ny hoe tena zao ve ny zava-nisy eo amin'ny teniny ao aminareo dia ahoana moa zany ny alanareo amin'io
tena fantenapetrako aminareo mihitsy izay. Ahoana zany ny alanareo amin'io amin'ity sentence irrévocable ty? Any ianao zany de tsy maintsy mitsipeny amin'ny elo. Nino no teneninareo de efa io ny teny mahitsy be io e. Ka na inino no fanazavanao meny eo, iza ny mety hiditra amin'izany resaka zany? Tsy haiko na mba hainareo silamo zany manjoanareo zany na tsy. Fa de ahoana zany no tsy mahatonga sainanareo zany hoe le Andriamanitranareo zany de manipy anareo any amin'ny elo, de ahoana moa ny anarahana an'izany sary zany? Fa ny ten'Andriamanitra mamonjy ny planiny fa tsy manipy any amin'ny elo. Mamonjy. Ianareo nefa antritra de mitsipy any amin'ny elo nareo, io raha tsika mahita mivandravandra be io. De donc eto atsika amin'izay eo ambany ao amin'ny andininy 72. Ensuite, nous délivérons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouiller. Zany hoe rehefa avy milatsaka ao daholo rehetrarehetra zany de eo izay vao jerevana amin'izay hoe iza ny tia vavaka. Tia vavaka fa tsy kony tsy mpanota. Tia mivavaka, rehefa tia mivavaka ianao zany. Ary mety nga mahatonga n'ilay silamo tena mivavaka mekokôka eran'ny tanàna reny, mety io nga mahatonga zay. Zany efa sira fa tena ray am'izay satria te andositra ny ty afo ty zareo de mba sitrany aloha mba afaka atao anatin'io. Mampalahelo kely sary. Tena fampitahorana. Am'izay olona afaka amin'ny fahotana. Nefa rehefa jerevantsika misy ny teny io Andriamanitra Abraham io, Andriamanitra tsy tia fahotana mihitsy izy io e. Ary zay no nanam-poteny an'ny olombelona noho ny amin'ilay fahotana. Nefa de iala tsy mahafaka olona amin'ny fahotana. Mpanota daholo ny ao, mbola jerevantsika daholo tsy mahafaka amin'ny fahotana zany io. Fa ao amin'ny bokin'ny Torany Jiosy misy ny fanafana amin'ny fahotana. Fa eto nefa ny olona de hoe rehefa mpivavaka fotsiny de hoasorona tao. Zany hoe na mpivavaka ianao na ino ianao de efa ololo zany zay. Nefa tsy midikako hoe mpivavaka ianao de olo marina. Fa ny tena marina hitantsika ao anatin'ny bokin'Andriamanitra rikatra amin'ny filazantsara ny evanjila ary na ny injila ozy nareo silamo amin'ny koranareo. Fa zany olona mpanota zany ozy ny injila na ny evanjila ny jiosy a. Ny mpanota de tsy maintsy makany amin'ny elo na rehefa tonga ao de tsy afaka otrony zany. Hojerevantsika rehefa avy eo. Toetsika io teny io. Fa eto zany tsika de mahita mihitsy hoe tsy misy afaka mihitsy le olona nandray raha. De misy ndray moa sasany miteny hoe ny ratsy ny lasa makany fa ny tsara tsy makany. Ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Efa milatsaka ao anatin'io elo io anao dikan'izany. Tsy misy idirany hoe olo marina na olona takzao fa efa ao ianao. Mazava io teny io. Ao raha vakintsika ny teny arikatra amin'ny andininy fafitopolo ary angambany izy. 70. Non. Aiza ry zany. Ary amin'ny 67 no vakintsika de 68, de 69, de 70. L'homme ne se rappelle-t-il pas Mariam moa zany 67. Mariam manomboka 67, 68, 61, 70, 71. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien. Eto zany de hoe ngao izy tsy fantatrinareo olombelona fa izahay nanamboatra anareo ary anareo de tsinitsinina. Zay no voalohany resaka olombelona zany ty. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Amin'ny alalan'io Andriamanitra io zany, mazava ho azy de ho angonina nareo miaraka amin'ny devoly. Ny olombelona sy ny devoly zany ho angonina daholo. Puis nous les placerons autour de l'enfer et agenouillés. Ary hatrany de lefany ao anatin'ny afo be nareo ao anatin'ny elo mandoalika eo daholo nareo olombelona sy ny devoly zany. De ny 69 moa zany no vakentsika indray. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Tsy de dirantsika mihitsy satria resaka zavatra hafa indray resany tamin'iny hoe angonina indray zay olona ratsy de alefany daholo koa zany. Puis nous sommes le meilleur à savoir ce qui mérite le plus d'être brûlé. Ary de hodiniana am'izay fa izay mahafantatra ny hoe iza ny tsy maintsy doranao anatin'io elo io. Zay.
raha nytian'ireo fantarina amin'ny télé 69 ty de zao a hoe ho alana ao anatin'ny groupe ony ao anatin'ny vondron'olona zany a reo karazan'olona zay tena manohitra an'io zay manohitra an'io andriamanitra ny silamo io zany ane mbola ho alefany amin'ny farany tsy haitsika makaiza moa fa tsy de any koa moa le sujet-tsika fa ato amin'le ty hoe afaka miely ve nareo zay vao hoe il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer zay vao tsisy afaka ao amin'ny elo daholo ny rehetra am'izay a zany hoe le olona tsipy eo amin'ny elo io zany miaraka amin'ny devoly io a de atao mandohalika ao tsisy afaka ao zany nareo tsy misy hoe ry afana ka ry tsy afana fa miaraka ao daholo aloha mazava be zay vao hoe ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux mola rehefa avy milatsaka ao vao dinihana hoe iza mpivavaka jereo ndraiky mbola mpivavaka indray ny antahina hoe iza no afana fa tsy mbo iza ny afaka tamin'ny fahotana iverenantsika am'izay ny sefertorany jiosy ianareo silamo a manaiky an'io Yahoshua io nareo zanaky Maria manaiky an'io nareo zay ataonareo hoe Mariama moa ny anaran'ny Maria fa Maria no anara efa naveko hoe tsy nareo silamo zay taty olina ny ametraka anaran'ny olona rehetra tany jiotany fa zatra sady tsy fantatrareo ny tsy hainareo a de nareo ve ny mitrapetraka zatra tsy mitombona am'izay eritretinareo anazy manana ny sefertorany jiosy a de aloha izy iverina am'izay ary zay tonga iteny marina fa zay tafaraka tamin'ny Elia de lasa tsy mpanota intsony a ary zay nitanjony le tena Andriamanitry Abrahama ny Andriamanitry Abrahama nitanjona lasa olona tsy manota intsony ka rehefa tianao no tonga am'izay hoe tsy mahay manota intsony zay de raha amin'ny Elia ianao nefa ty sa ty ho hitanao sary io tonga za hamonjy ny olona ambony tany eto amin'ity planeta terre ty ary ao amin'ny bokyny jiosy ao amin'ny Torah de any amin'ny profeta ny misy ny teny milaza an'izany Elia zany fa iny moa zany mbo resaka manokana mbola ho ampianarina anareo fa alohantsika aloha andeha hitohiteny fa ny afantanareo an'izany Elia zany a de zay rehetra tafaraka aminy lasa tsy mahay manota intsony ary tsy tia ratsy intsony mankala ny faharatsiana fa tena olona parfait zay ny izay ohatsy hoe jery ny teny zany mikasika any am'izay hoe ahoana sy ahoana am'izay ny teny a voalohany ina aloha omeko atsika ny teny fa tsy zay aloha ny voalaza ao anatin'ny evanzila nefa ntsika teo vao nahita tamin'ny fampianarana numéro 4 teo fa ny Islamo de ny Coran de manaiky tsara ary tena manamarina ny fisian'ny evanzila fa marina ny evanzila ary marina ny Torah ary tena lazainy zareo amin'ny Coran mihitsy fa io Andriamanitrinareo a no nampianatra ny Torah sy ny evanzila io zany mahatona ampianarina ilaina ary ny hitsarana anareo vao nijerevantsika teo izy a ka inona zany ny teny ao anatin'ny evanzila izay hitsarana anareo silamo hoe ho afaka ao anatin'io elo io ve nareo fa na ny Coranareo de efa milaza fa tsy afaka ao mihitsy nareo de ozy nareo miteny hoe rehefa manao tsara hojerevantsika zay a misy boky zay le hoe Sahih Bukhari zay a hojerevantsika eo tiany koa misy aminareo tsy fantatry zay eviny am'izany fa misy teny zatra mbola hafahafa koa anatin'izany boky zany hoe tsy hoe koa ny raha manao asa sonareo de afaka ao amin'ny elo tsy izany mihitsy ny voasoratra ao anatin'ny Sahih Bukhari so diso hevitra nareo fa aleo ny teny ao anatin'ny Coran ihany jerevantsika de ny Sefer Torah satria zay ny tena manaraka ny tena izy io zany ny tena ny soratana mazava be tena hoe ty ny voasoratra ao anatin'ny Coran ary boky voalohany ny Coran aminareo de ampiarahantsika amin'ny Torah satria nareo ihany ty apiditra anazy eo de inona lazain'ny Torah sy ny evanzila zay hitsarana anareo ny Torah sy ny evanzila no hitsarana anareo fa voalazantsika teo zay ndao atsika maky ny Ali Imran 3 de ny 48 hoe manaiky tsara ny evanzila ny Coran voateny eo zany ny evanzila tena marina de aveo tsika de teny kosa ny hoe dovaketsika aloha Ali Imran 3 de ny 48 Ali Imran jevatsika izy misy an'izay zay Ali Imran 3 io manaiky ny Torah zareo aviatsika ndre mandeha ty a il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité
confirmant le livre descendu avant lui, et il fit descendre la Torah et l'évangile. Manaiky tsara zany tsika efa nidina avy any an-danitra tamin'ny alalan'ny Alà ty resaka evanjila tia, de tsy azonareo olombelona toerina, tsy azony silamo toerina, fa mazava tsara hoe ny evanjila de nampidinina avy any an-danitra zany, ka tsy maintsy arahana antikan'izay. Raha nanaraka tsara ny fampianarana numéro 4 nareo a, efa hainareo ny toy ny tantara. Mazava zany zay fa tsy azonareo lavina ny bokyny ina moa ny Sefer Torah teo a, de vaketsika indray ny 48 aloha namafisina an'izay. 48. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Mazava be zany eto fa i Allah dia nampianatra ny soratra masina zany ny fahendrena, ny Torah sy ny évangile. Mazava zany fa fantantsary ho ary lazainy fa hitsarana anareo io, satria nidina avy any amin'ny lanitra de hitsarana. Tsy azonareo lavina zany nareo silamo na ny koranareo miteny an'izay ny évangile. Daholo jerevantsika ny évangile hoe afaka mivoaka ao amin'ny elo ve zay tafiditra ao anatin'io elo io? Afaka miala tao ve? Zay zany le fahatena apetrakintsika, satria tsy azonareo lavina ny évangile fa hitsarana anareo le izy. Ka rehefa hitsarana anareo a, leo tsy hiveran'ny évangile zany. Ary ao anatin'ny évangile misy ny boky nosoratan'ny Jaune na atao hoe Ioananina miteny jiosy a. Zao raha vaketsika indray ny bokin'ny jiosy a, ao amin'ny aiza moa izy iny? Ojevantsika kely aloha ny teny a. Ao amin'ny bokin'ny Apocalypse 14:10 de ny 11. 14:10 de ny 11. Jerevantsika ny évangile ny ao amin'ny évangile Apocalypse 14 de ny 10 sy ny 11. De izy koa ny sotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra zay nahidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra. Bokin'ny apôtre Jean ty a, na apôtre Ioananina. Izy koa zay nahidiny tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra, sady ampijaliana amin'ny afo sy solofara eo anatrehany anjely masina sy eo anatrehany zanak'ondry izy. Any hoe ampijaliana eo anatrehany anjelin'Andriamanitra, anatrehany anjeliny zanak'ondry. Iayava zany resana zany, de Yahosoa ihany koa le mpaminany lehibe. Andiny faraky ambiny folo ary ny setroky ny fijaliany de miakatra mandrakizay mandrakizay, ary tsy manam-pitsaran'andro nala zay nikoka teo amin'ny biby sy ny sarony na zay mandreny mariky ny anarany. Eto zany de mazava be mihitsy hoe mijaly mandrakizay mandrakizay zay tafiditra ao tsy misy afaka ao zany tsony. Zany hoe fampianarana avy any amin'ny démonie zany raha ohatra ka misy olona milaza na ao amin'ny Coran zay anao no miteny ko asorona tao ihany. Lavy ny Sefer Torah ny jiosy zany, ary lavy ny évangile zay nampianarin'ny Alà anareo, ary voalaza fa hitsarana anareo. Fa eto ny boky hitsarana zay natao hoe évangile ny soratan'ny apôtre Jean de milaza mahitsy tsara mihitsy fa satria anatin'ny évangile zany apôtre Jean zany nanoratra évangile izy hoe zay tonga ao anatin'io elo io de tsisy afaka mivoaka tao tsony. Ao anatin'ny afo mirehitra io le afo solofary io, zay tonga ao de mirehitra mandrakizay noho zany fitaka be vavany nampianarin'ny Alà anareo. Ary diso mihitsy io boky nakoranareo e, tsy mifanaraka amin'ny marina mihitsy le izy. Zay natonga navoananomboka nampianatra de nazavaiko hoe ny boky voalohany de ny Sefer Torah ny jiosy, ary manarakaraka anazy ny évangile. Ary eninjato taty orenan'ny évangile vao nisy nateo Sefer ny ezafady ny Coran anareo. Zay namoromorona an'io boky io am'izay nareo am'izay fa tena misy zatra tena famonoana fanahy be mihitsy hoe eto amin'ity planeta Terre ty a, samy manavitena. Za tena miantso ny silamo rehetra, maiza manavitena nareo. Tena famitana be ty, ary famonoana olona mihitsy ty atao amin'ity planeta Terre ty. Fa za tena mampianatra nareo hoe hafa zany Andriamanitra Abrahama zany, Iayavalo anarany. Izy ny tompon'ny Sefer Torah ary izy ny tompon'ny évangile, fa tsy Alà zany. E Alà ne manao foana mihitsy zao e. Ary zay nanoratra an'le boky nareo tena any amin'tsy izy mihitsy ny nandehanany, ary zay tratran'izany tena vo daholo. Fotoanan'ny fiverenana zao makany amin'ny Andriamanitra marina, Iavano anarany, zao hiverina any aminy am'izay ianao. Atsika aloha mbola hijery fanaporofona foana na izany aza,
hojerefa tsika indray aloha hamariniko indray mandeha ilay teny teo apokalypsy 20 apokalypsy teny toko faharoapolo de andininy fahafolo hoe zay tonga any de trany de ho mandrakizay ary ny devoly zay namitaka azy de natsipitany amin'ny fariafitsy zay misy ny biby disy ilay mpaminany sandoka koa ka ampijalinandro amanalina mandrakizay ireo tsisy afaka ao anatin'io enfer io zany zay milatsaka ao fampiresan'ny olona sandoka ianareo zavatra sandoka io ampitaina aminareo fa ny bokyny koranareo mihitsy no milaza fa rehefa alefonareo vo mbola vo maty efa nisady nareo de mametraka am'izay nefa nilay boky hitsarananareo de ny tora sy ny evanzila boky ny Yahosoa zany resahana zany na Isao nareo zay diso zay anarana zay de mametraka mihitsy ny boky ny mpianatra reto zay Yahosoa moa na mpianatra an'io sary io ndray fa zay tonga ao amin'io eny io na io enfer io na io afobe io tsisy mivoaka tao zany kambona nareo silamo zany de efa mitenareo fa de ao nareo tena any amin'ny elo mandrakizay nareo tena voafitaka tsaratsara nareo zany mahatonga namanavitra nareo hoe andao any amin'ny Yahosoa andao hiaraka am'le Andriamanitra tena Andriamanitra Abrahama lay tena nitondra ny famonjeny Iavano anarany fa nareo de tsy mahatonga sainy hoe maty efa any amin'ny elo nareo iza niditra am'zany sary ratsy zany de mba tena mba hafahafa rera de hoekenareo zany zara zany tena hafahafa mihitsy olombela iza no azakany zany hoe maty anao de efa tsipoko any amin'ny elo anao ozy le Andriamanitra anao iza ny araka amin'io tsy haiko nareo raha ho tonga saina am'zany na tsy fa ao anaty boky nareo izy le Torah ty mais comment tu te demanderais-il d'être le juge quand ils ont avec eux le Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah eto zany ny tia napetraka amin'io de hoe ilay Torah nge zay mifanaraka tsara amin'ny evanzila moa izy io satria ny Torah no voalohany de ny evanzila nanaraka anazy tao de milaza mihitsiny fa ao anatin'izany Torah zany mihitsiny sy ny evanzila zay niara-nidina avy any an-danitra zay hoe hitsarana reo boky reo ao anatin'izany Torah sy ny evanzila zany zany no misy ny fitsarananareo tsy azonareo lavina zany ny dikan'izay ko ny evanzila nefa milaza fa zay tonga ao amin'ny elo de miraikitra ao mandrakizay zay mihitsy n'izy iza zany ianao avanture hipetraka am'izany raha-fivavahana zany zareo tena manorefitra ny tena fitiavana ary fanavotana ny silamo rehetrarehetra hoe fotoana tokony iveriana any ame tena mpamorona anao ianao andao iverina amle tena Andriamanitra tena marina lay tsy te fahotana Iavano anarany io le Andriamanitra tena izy io ary zay tonga ao aminy tsy mitsipy eny amin'ny elo zany mihitsy tsisy makany zany zay miaraka amin'io Iava io rehefa tena mino anazy manaraka ny teniny vonjeny ary efa nomeny an'ilay famonjena ny olona de io le atao hoe Yahosoa fa zay manara-diany Yahosoa de tsisy me manao ratsy tsony zay ny tena Yahosoa zay ny tena tompony soatra masina io Iava io le atao hoe Torah sy ny evanzila fa ny sisa zay mpangala tahaka daholo ary miditra tam'zahatra tsy izy io zany miantso anao mihitsy sa hitodika sy veriny ianao zay re tsipy eny amin'ny elo ho avitra ve valy ny tsisy avitra zay lasa anakany andao iavaka itsika ny teniny manaraka andray hoe nareo koa mino any io ity lay atao hoe mpaminany lehibe teo Yahosoa manaiky any Yahosoa mihitsy nareo ary voalaza ny boky nareo mihitsy ny fa tena manana ny fanamasina mihitsy izy de alao antanitsika raha ny teniny fa zao ny teniny Yahosoa iny koa hoe aza manota intsony zay ny tena tenyle manana fanahy masina hoe aza manota intsony ary ikatra amin'ny ina moa zany ao anatin'ny evanzila fa andao aloha jerevantsika ny fanekenareo silamo an'io Yahosoa io zay novainareo hoe isano anarany ary tsy izy mihitsy zany isa zany anarana tena avy any amin'ny demoni indray zany alefanareo zany zany hoe boky tsy izy mihitsy ny ty boky ty tena miteny zahatra tsy mandeha amin'ny fahamarinana mihitsy dao raha vakitsika ny teny vao manaiky any Yahosoa nareo de dao va vakitsika am'izay ny teny le Yahosoa ary amin'ny evanzila ty tsy lavinareo mihitsy izy dao ary zao ny voalaza ny bokyny Koranareo ao amin'ny Al-Bakara 87 Al-Bakara 87 jerevantsika aloha zay teny zay evako tsikelikely indray Al-Bakara
Al-Baqarah 87. Voilà. Certes, nous avons donné le livre à Moïse, à Mosè zany io. Nous avons envoyé après lui les prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Yahoshua. Nataonareo Jésus ny anarany ato fa de mifamarihana amin'io anaran'io a Yahoshua ny tena izy, Jésus zany anarana tsy izy zany. Nataonareo Isa moa ny anareo. Zay. Zay anarana tsy izy daholo zany. Tsy zany anaran'io tena lay zanaky Maria io fa Yahoshua no anarany. Fils de Maria. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Mazava be mihitsy efa zany fa raha vao tety hoe Yahoshua teny resahana, anaran-diso no menareo anazy, anarana fo mihitsy, tena tsinjy mihitsy. Ataonareo Isa, ohatra nanaovan'ny kristiana santy hoe Jesosy, samy Andriamanitra tsy izy daholo, ohatra zany koa le nanaovanareo an'ity Isa ty, samy tsy izy daholo mihitsy izy. Fa Yahoshua no izy. De zao ny voalaza menareo ao bokinareo mihitsy miteny hoe feno manana ny fanahy masina izy. Tsy azo lavina ny dikan'izay ny teniny zany. Satria manana ny fanahy masina izy. Ndao mbola ho renforce antsika zay teny zay ao amin'ny andinin'ny fa 136 ndray, ao amin'ny 136. 136. Dites, nous croyons en Allah, et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël, en Isaac et en Jacob, et les tribus, en ce qui a été donné à Moshe et à Yahushua, et ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Io zany de hoe mino azy etra avy any an-danitra zay amin'ny any alavo ny voalohany, zay moa le Andriamanitra tsy izy efadiko hoe diso Andriamanitra io. Zay zatra nampidinina rehetra anatin'izany nampidinina tamin'ny Abrahama sy Isaka atany amin'ny Yahushua zany. Et en ce qui était donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Zay misy zany voalaza zany hoe tsy manohitra mihitsy an'izay nitenen'ireto olona rehetra zay lay Yahushua moa le farany indrindra. Lay novaina hoe Jésus ny anarany, novaina hoe Isa no anarany, anarana tsy izy daholo nomenareo. Tsindriky foana zay de manana ny fanahy masina io Yahoshua ka tsy azonareo lavina mihitsy ny teniny. Ndao tsika ary hijery ny toyny ao amin'ny Anna Nisa 171. Anna Nisa ndray dia 171 mbola manamafy an'izany rehetra zany. Anna Nisa 171. Lavitra be izy zany. Izy kely teny farany Anna Nisa 171 filazana hoe tena manaiky an'izany tenin'ny Yahoshua zany koa ny silamo. Aux gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, tenena mihitsy hoe le Messie vohositra zany, Yahoshua fils de Maria n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Voilà. Io zany de ametraka mihitsy ny teny hoe aza lavina ny tenin'ny mpaminany, indrindra fa ny tenin'ny Yahoshua io. Ndao tsika hijery ny tenin'ny Yahoshua. Inona ny tenin'ny Yahoshua? Aza manota intsony, fa zay mpanota zany de makany amin'ny hely. Zay ny voalaza ny tenin'ny Yahoshua. Zay ny tena izy fa tsy misy an'izany hoe rehefa manao asa tsara de voavonjy zany ianao. Tsarain'ny evanzile ngenao e. Nao raha vakintsika ny tenin'ny Yahoshua amin'ny evanzile. Evanzile selon Jean. Jean chapitre ka tsy afaka miala antsony nareo satria nareo
tratran'le hoe tsara ianaraka ny tora sy ny evanjila nareo de tsy aza reo lavina ny evanjila. Anareo tsy mahazo mamoromoro ny evanjila fa ny evanjila de tany alohanareo, ary ny evanjila de mitona ny olona tsy anota intsony. Ary zay ny tena sarotra mihitsy ny atongavana am'izay, fa izay kosa nefa mipetraka am'le tena sarotra indrindra de le hoe tsy me manota intsony. Efa fiainanay zany ato amin'ny Yehosoa, fiainan'ny Elia zany, Elia no nampiandra sy nitarika an'izany satria Elia manana zany fahamarinana zany, ary tena mipetraka ao anatin'izany fahamarinana zany. Raha zany hoe zany mitonanao io Jean chapitre 8 andininy 11. Ary hoy izy tsy misy tompoko. De hoy Yehosoa, Jean chapitre 8 verset 11, Jaona toko fahavalo andiny faha 1 de hoy Yehosoa ao anatin'le evanjily io zao koa de tsy manameloko anao mandehana, ary am'izao sisy zao aza manota intsony. Zany ny tenin'io Yehosoa manana ny fanahy masina io hoe aza manota intsony. Fa ny mpanota maka izy, le mpanota de ho any amin'ny elo, mbola ao anatin'ny evanjila ihany zany. Any amin'ny tenin'Andriamanitra any ny mpanota ny mpanao ratsy de any amin'ny elo avy hatrany mihitsy, satria ilay zanak'Andriamanitra, eto moa zany ny ty mbola ampianarako antsika fa zanak'Andriamanitra mihitsy io any amin'ny bokin'ny Tora tena misy an'izany, ary tsy azonareo lavina mihitsy, tsy azonareo silamo lavina mihitsy satria tena zany mihitsy ny Yehosoa io. Ary ampianarantsika manaraka zay fampianarana zay. Vakitsika erikatra amin'ny Jaona 5:14, Jaona 5:14, ity mpaminany lehibe ity zany io teneniko io sady mpaminany io no zanaky ny avy indrindra io. Ialanareo no tsy miteraka, zay no mahasamihafa le Andriamanitra marina ny jiosy ny eny arabo any. Ny arabo no te tsofotsofoka any amin'ny torany jiosy any, fa ny torany jiosy tena manana ny azy ary ny Andriamanitra tompony io de Yahva, Andriamanitra Abrahama izy, Yahva no anarany. Ary zany Andriamanitra Abrahama zany tsy manota zay miaraka aminy. Fa ianareo nge amin'ny arabo eo ny bokinareo manareo nge manota foana tsy afaka mifahotana mihitsy reo, ary zany mihitsy ny voalaza ao. Tsy manana fahefananova olona ho lasa olo marina ianareo. Io zany mitsipy any elo daholo nareo araka ny sefer Tora sy ny evanjila, zay tsy azonareo lavina satria hitsarana anareo ny sefer Tora sy ny evanjila. De mitsipy any nareo silamo de tsisy afaka ao anaty elo ao. Lovaka itsika izy Jaona 5:14. Rehefa afaka zany de hitany Yehosoa teo kianjan'ny tempolo raha lehilahy, ka hoy izy taminy, ino rehefa sitrany ianao aza manota intsony, fandrao anjo anao zay ratsy nohony teo. Zay zany le teny hitsarana anareo zay. Io le tenin'ilay Yehosoa manana ny fanahy masina hitsarana anareo, zay novainareo ndray moa ny anarana ataonareo hoe Isa, ary naranareo hoe Jesosy ozy nareo na Jésus, zay samy anarana diso daholo. Fa io ny voalaza anatin'ny evanjila ny jiosy ny anaran'io mpaminany raha an'Andriamanitra Abrahama io Yahva no anaran'lay Andriamanitra Abrahama, Yehosoa ny rany. Zao ny teneniny hoe aza manota intsony, tsy azonareo lavina ao io satria io le hitsarana anareo io. Tsy mahany evanjila akoatran'io nareo, ary na ratsy ohatran'io ny evanjila nareo novainareo le nareo. Nareo ny tena nanova am'izay vao may loza satria hitsarana anareo le io aza manovanova an'io fa hitsarana anareo, jerevo le tena original, fa hitsarana anareo silamo io. Aza mety fitanaka mety hiteny amin'na misy hiteny hoe itsika ny atsika ity, hitsarana anao io zy ny bokin'ny Koraninao ihany. Io zany jerevo ny original, fa ny original de tena miteny mihitsy hoe tsy manota zay miaraka amin'ny Andriamanitra ny Abrahama io. Aza mety fitahana intsony fa resaka fanavotana fanaty, aza mety fitahana intsony. Tsy misy mila miamiza indray tsotra fa zay voavonjy anao tetina zay ny idiran'ny Eliantsehatra hamonjy anao rehetrarehetra. Mety izy ho vonjeny, zaranao aza vonjeny ianao, aza mety vonon'olona tsony, ka tsipiny eny amin'ny elo any, vonjeny fanahinao. Satria manavitra ny fanahy. Mazava be zay, de jerevantsika am'izay fa mitsipy eny amin'ny elo mihitsy zay rehetra mpanota. Ndreo ke mbola tenin'ny Jaona ihany any amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko fa 1:20 andininy 9. Zao ny voalaza ato indray. Mbola ao anatin'ny evanjila hitsarana anao daholo ty teniko ty. Evanjila hitsarana anao. Apokalipsy 21:8. Fa ny isa sy ny tsy mino sy ny vetaveta, mpanao ratsy daholo zany, ny mpamon'olona, mpijangajanga, nareo silamo zao manambady mihoatra ny ray.
efa mijangajanga nareo ty lavin'io Andriamanitra ny Abrahama io zany. Nareo zany matsijy mihitsy ny le zatra ataonareo. Dia ny mpanahody ratsy tsy resahana ntsony zany am'izay ataony rehetrarehetra any. Ny mpanompo sampy, ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy ny solofara, zany ny fahafatesana faharoa izay miandry anao. Miteny aminao mihitsy ny hoe vonoy ny fananao rehefa teo vonoiny, fa rehefa teo vonoiny dia vonoy dia aza miraharaha zao teny zao. Fa rehefa teo avotana kosa ianao mieno ny teniny eny fa fitiavana anie zao teny zao te hamonjy ianao nge zao teny zao hoe aza fitahan'ny Andriamanitra tsy izy tsony ianao, aza manaraka zavatra tsy marina tsony fa le tena le mamonjy eritreretina am'izay. Ary tonga Elia hamonjy anareo silamo, tena vonjena, tsy atao inona fa vonjena. Ina zao maharatsy an'izany? Manaporofo aminareo jereo ngety za nge tsy niteniteny foana na ratsy na nome porofo na nalevako ny bokinareo nomeko ny fitiavan'ny tena Andriamanitra tena izy. Inona zany tsy anaranareo le tena izy? Za mieritreritra rehefa hitantsika zany zao zava-toy zao dia ahoana ny tenin'io le apôstôly ny Yahosoa io kasika amin'ny mpanota? Fa ny olona mpanota zany sady tsy mahita an'Andriamanitra zany tsy mahalala azy araka ny mbola bokiny reo mpaminandro ihany, reo mpianatra ireo zany zay tsy azonareo lavina tsy ny ekenareo ny tenin'ny apôstôly. Zao nge vakitsika ny teny ao amin'ny Jaona voalohany. Jaona zany le apôstôly io. Jaona voalohany toko 7:1-5. Satria ity le hitsarana anareo ty évangile ty midina avy any an-danitra io niaraka tamin'ny sefertora ary nampianariny ala dia miraikitra nareo amin'izany teny zany. Fa ity ny voalaza ao Jaona voalohany 3:5. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy misy ota ho aminy. Zay tena miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zany tsy manota intsony tena marina, satria tsy misy ota intsony eo aminy. Zay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota zay tena miaraka amin'ny Andriamanitra ny Abrahama io. Fa izay rehetra manota dia sady tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy. Zany hoe ianao mpanota io zany tsy misy idirany asa soa zany na hoe bienfait, tsy misy idirany hoe mahery mivavaka miongakonga ny rianany, tsisy idiran'izany. Fa zao ny voalaza rehefa mpanota dia tsy nahita an'io Andriamanitra Abrahama io ary tsy mahalala an'io Andriamanitra Abrahama io. Porofon'izany nareo mpanota zao nareo silamo halanina tsonareo fa tsy aiava. Zany mampanota anareo tsy nafantatra an'le tena anarana marina ianareo ary nitsofoka ny alalana tsy izy nareo. Efa mazava fa zany sefertora zany tokony ho an'ny jiosy ary tsy azo idiran'izany izy. Nitsofohanareo izy ka lazanareo fa hoe anareo arabo ihany koa. Tanareo zany ny fahadisoana behivavy tsy avy amin'Andriamanitra Abrahama zany io boky io fa zatra fitaka behivavy io nataonareo io. Ary porofon'izany nareo mpanota ndreo nge jevantsika le hoe nareo le hoe manina moa manambady be dibe nge vakitsika ndray zay hoe ny lehilahy dia tsy maintsy manambady vehivavy ray fa tsy mahazo manao za manambady vehivavy be dibe zany. Nge vakitsika ty teny ty un Corinthiens chapitre 7 verset 2 vakitsika ty na dia maraparana antsika anazy am'izay zany dia mba tonga saina. To zao teny apôstôly toy un Corinthiens chapitre 7 verset aleoko amy ataoko amin'ny teny frantsay mihitsy izy dia am'izay izy tena mety tsara mihitsy izy am'izay. Un Corinthiens chapitre 7 verset 2. Pourtant, pour éviter une vie immorale, chaque homme doit avoir sa femme et que chaque femme doit avoir son mari. Noho izany zany dia izao ny voalaza mba hahafana miala amin'ilay fiainana tsy mandeha normal zany immoral zany dia fahadalana masomefa zany. Aoka ny lehilahy anankiray hanana vady anankiray ary aoka ny vehivavy anankiray hanana vady anankiray dia lehilahy vadiny zany. Raha lehilahy dia vehivavy vadiny anankiray avy. Zay ny voalaza ny teny nambaran'ny apôstôly baiko ny Yahosoa nomena azy daholo io ao anatin'ny évangile zay tsy azonareo lavina. Tsy afaka tenareo aiza raha ny boky loatra zao tsy complet aminareo, tsy misy idiran'izany fa raha tena boky mbola avy any amin'ny Andriamanitra Abrahama io
dia tsy misy mifanipaka ao anandray ka tsy izany koa moa dia naovana motif hoe andehanana makatsy makary fa ny teny mazava be ao anatiny bokinareo hoe ho tsara ianaraka ny evanzilinareo ka aza mitady zahatra mody elana makatsy makariva sy anavotana ny teninareo etreretina fiza milaza aminao fa misy teny mety anohitra azy zany hoe mahazo manota indray nga zay nga ny ilaina indray nga raha io Andriamanitra io no nametraka ny teny hoe aza manota intsony ary naverimberina mihitsy zay teny zay ary na io Andriamanitra Abraham io raha tena teny mihitsy hoe za tsy mila mpanao ratsy dia hatramin'ny farany tsy tia fahotana io Andriamanitra io efa jereo ny bokinareo fa nareo ke tsy mahafaky olona fahotana zany no tsy mahizy an'io boky Coran io mihitsy ary ny madiso any ala ary madiso an'izay trapaminanina noratra an'io diso daholo mihitsy ilay izy mbola aveko tsy fanaratsiana fa famonjena te hamonjy anareo mihitsy ny eny vonjeo ny fananareo fa tena potika ny amanareo tena misy ange ny fanampitena avy amin'ny Andriamanitra Abraham io amely ary efa mandeha zany famelezany zany ka dia ny mbola mihitsy ny fotoana manavotonareo teny fitiavana zao mpitainy aminareo zao fitiavana ny te hamonjy fitiavana ny te hanavitra le tena mampianatra le tena Andriamanitra Abrahama marina lay ny teny hoe zany ho Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba efa nampianariko antsika taon'ny fampianarana taloha zany hoe ny teny fikasana eka nakarika hatramin'ny Isaka porofon'izany io Israela tafaverinao amin'ny taniny io zany rehetra zany ny fanaporofona ny herin'io Andriamanitra hoe tsy azonareo idivana ny io silamo ary tonga io Andriamanitra Abrahama io maniraka ny Elia ankehitriny lay tsy mahay manota intsony ary zay tafaraka amin'ny Elia zay tafaraka amin'ny Joshua io tsy mahay manota intsony tompony evanzila tompony Sefer Torah zay hitsarana anareo tsy alainareo ve miverina amin'ilay tena Andriamanitra marina am'izay za aloha miteny fa aloha sady ambaraparanako ny teny am'izay hitodika any amin'ny teny maro samihafa atsika raha ny zahatra misy ato dia osany hoe zay tsy manaiky an'io bokyny evanzilinareo aza manao an'izany ianao fa tsy marina mihitsy zany tenao zany fa voalohany indrindra aloha io Yahosoa io nanome evanzila donc vakitsika ao ny bokyny Almaïda 46 Almaïda 46 Almaïda 46 Almaïda Almaïda 46 et nous avons envoyé après eux Yahushua fils de Maria pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a le guide et la lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Mazava-be mihitsy hoe tonga zany ny Torah dia avy eo ny evanzila zay nentiny Yahosoa ary ny evanzila sy ny Torah dia mifampikonfirme tsara ireo zatra io zany hoe mifanaraka tsara ary manamafy ny Torah ny evanzila mazava be zany teny zany fa tsy azonareo lavina mihitsy ny zanonareo silamo ny evanzila satria avy any amin'ilay Yahosoa zay tena manana ny fanahy masina ary izy no nanomeny io ao anatin'ny bokin'ny Coran zany ny bokinareo silamo mihitsy no miteny zany tsy azonareo lavina zany izy nitekan'izay dia marina dao zany zay niteneniko anareo teo hoe ianareo mpanota io dia sady tsy mahita an'Andriamanitra ny tsy mahalala anazy nareo marina daholo zany reny teny hoe tokony tonga saina zany zareo nidikan'izay ka tsy avinavina tena mba adinio le teny arao tsara io fampianarana meko anareo mbola tsika hijery ny teny manaraka mbola atonga anao andinika tsara fa manaiky tsara ny fisian'ny apôstôly nareo ao amin'ny bokin'ny Coran anareo ndao vakitsika indray ny zany no vakitsika indray ao amin'ny Al-Saf 14 Al-Saf aiza misy an'izany Al-Saf mbola karoantsika kely izy aiza misy an'izany
Izy kely eo mbola maky amin'le tsika eo. Aleo tsara ataontsika ary amin'ny alimranona sikantony fa tsika isina malaky koa zay ka de efa mba alimranona firy misy teo alimranona 52 lasa mikaroka elatsika de minderaka be zany fa sy aingakaingana ao ary pititsika am'izay puis quand Yahushua ressentit de l'incrédulité de leur part il dit: qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Et les apôtres dirent: nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Eto zany de manaiky tsara koa ny apôstôly manaiky an'izany Allah zany araka ny teneniny zareo a tsy azo lavina zany dikan'izay satria alieny Allah zany apôstôly zany. Io zany tsy misy afaka manohitra ny tenin'ny apôstôly koa satria alieny Allah reo. Any hoe mifatotra foana nareo amin'ny teny navoakanareo anatin'ny koranareo hoe tsy afaka miala amin'ny tenin'ny apôstôly. Ka inona zany ny tenin'ny apôstôly? Reny hitanareo ny teneniko teo reny. Hoe tena ny fahadisoana nataonareo, hoe tena maty eo ngenareo e. De iverentsika am'izay hoe raha nareo zany mitsipy eny amin'ny elo de ny soratra masina tarikatra amin'ny andron'ny apôstôly tsy tary amin'ny andron'ny Yahosoa tao amin'ny evanjila mamatso nareo de hoe tsisy afaka ao anatin'ny elo zany nareo. Ary zany ny boky taloha tany zay hitsarana nareo. Ny boky mitsaranareo zany hoe tsy afaka ao anaty elo zany nareo. Io zany adalanareo re hijanona miaraka amin'ny fivavahanareo nareo fa ny bokinareo ihany nefa manipy anareo amin'ny elo ary mampiraikitra anareo ao. Zay ngambany ampy angambany zay teny fanazavako teo zay a. Misy ho dinianareo tsara, ho saintsainareo tsara ary ampahireziko anareo tsara mihitsiny. Tsarao fa hitsarana io evanjila io ka tsy azonareo ialana. Ka raha misy miteny afaka ialana io zay tsy mila an'io hitsarana anareo a. Aveliko ny teny eo amin'ny bokin'ny Al-Maïda. Al-Maïda miratsika ary hijery an'izay hoe Al-Maïda zay. Al-Maïda evakitsika hoe tsy azonao atao no teny hoe za tsy miditra an'io tsy mila an'io satria hitsarana anao nge io e. De aza manao vava ohatran'izany fa zay any le mahamono anao any amin'ny elo. Atombotsika amin'ny 43 Al-Maïda 43. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Zany hoe ao anatin'ny Torah misy ny Allah, misy ny jugement d'Allah zany araka ny voalazan'ny bokinareo. Nefa antsika teo de nety mihitsiny fa ny Torah sy ny ino moa sy ny evanjila de zavatra miconcorda tsara ary mifanaraka tsara ary miconfirme ny Torah ny evanjila ao anatin'ny bokinareo vao nivakitsika teo ihany koa zany. De vakitsika am'izay ny 44. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Et c'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Manambara zany hoe nampidinina avy any an-danitra ny Torah zany ary ao anatin'io zany ny bazin'ny profeta zay anaovana ny fitsarana. Ao anatin'izany koa ny docteur zay ny tsarany jios zany. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont témoins. Io zany de hoe navelan'ny tandremanjareo ny boky ny bokin'ny Torah sy ny evanjila moa zany resany zany. Zay. Ka eo ambany am'izay. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, mais voilà les mécréants. Olona tsy mino sady tsy izy mihitsiny zay tsy mitsara araka an'ireo boky nampidininy Allah reo de ny Torah sy ny evanjila. Io ny Torah sy ny evanjila vitantsika fa fanaraka tsara reo anakireo vitantsika teo ny teny. Zany hoe zany teny zany de milaza mety tsara mihitsy zany fa tsy azonareo tsy panina ny tenin'ny evanjila teo sy ny tenin'ny Torah fa reo de manamafy
fa mitsipy eny amin'ny elo nareo ary tsy tafavoaka oatrony rehefa lasa amin'ny elo. Tsy azonareo laviny zany satria nitsindriny ny koranareo fa tena ao anatin'io mihitsy ny famarihana ary ao ny fitsarana anareo. Tanareo am'zany de eo amin'ny 45 et ceux qui de ny farandrindra amin'ny 45 de ny farandrindra ry et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ary zay tsy mitsara araka an'le boky nalefa ny ala ety ambany ety, tsy na le boky nalefa ety zany fa ny Torah sy ny ino moa ny Évangile, ceux-là seront des injustes. Olona tsy marina reo olona reo, ka rehefa tsy marina de mitsipy any amin'ny enfer, de any amin'ny elo. Ary rehefa mitsipy eo anao tsy tafavoaka mandrakizay anao, de apetrako aminareo am'izay silamo fanonteny reo. Ianareo nge mpanoty izy anareo zany no tafavoaka anatin'io elo io, zay le fanontena mipetraka. Fa rehefa mpanoty de miraikitra ao daholo ary rehefa lasa ao de tsy mivoaka ao zany mihitsy. Nareo silamo nefa ty mbola voatsitsy akory de efa mitsipy eo sady nareo. De aiza ny afaka anareo tao ozy ny teniny mahitsy be amin'ny Torah sy ny Evanjila, fa zay tonga ao de tsisy tafavoaka atao tsony. Tsy mieritreritra. Tena Andriamanitra mpamandrika anareo nginy Andriamanitra nareo am'izao hevitra zay. Andriamanitra mpandetika anareo amin'ny elo ary natsipinareo ka raha misy fitenenana azy de izy miteny hoe nareo rehefa mahafantatra ny boky io fa nareo no tehiditra amin'io. Izy nge afaka somatsara am'izay ataony fa tsisy afaka zany fa tsy maintsy maty daholo zay nanaonao foana ary tsy maintsy poteny ny Andriamanitra i Abrahama i Ava. Tsisy afaka eo mihitsy na zany ialana mona anareo zany ara. Na ianareo zay meloko nohony amin'ny nanaraka zavatra tsy mety. Izay ny didiny Eliama no hoe jereo nge ny boky nareo de jereo nge ny misoratra hoe fa nareo nge ka tena tsipy any amin'ny elo de manaiky fotsiny nareo e. Ina ny antony ivavany rehefa itsipy any amin'ny elo ihany. Zay no tonga na miteny hoe andao manaraka ny Eliama am'izay de lasa tsy mpanota intsony anao de mahazo ny fiainana mandrakizay vie éternelle de hoentiko any amin'ny lanitra ny hoe tena namorona anao iavano anarany. Lay miteny hoe aza manota intsony fa tsy tia mpanota izy io, zany mampamorona zany. Ndre tsika sady efa mamaramarana moa tsika nyteny izy de aiza moa zany itsevatsika anazy farany 47 izy ty 47 que les gens de l'évangile jugent Al-Maïda 47 que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ireo olona mpanaraka ny évangile reo izy de aoka nareo tsara koa araka ny zatra nampidiny ala aminareo de io évangile io zany. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Le olona tsy izy reo olona tsy manaraka, olona tsy mino, olona tsisy lavana anazy zany. Zany hoe zay rehetra olona tsy manaraka ny évangile sy ny Torah kanefa ny io ny tsarana anareo, nareo tena olona tsisy lavana nareo, olona tsy marina, olona mitsipy eny amin'ny elo ny dikany zany nareo ka samy tonga ansaina fa rehefa tonga amin'ny elo de tsy afaka intsony. Zay ny efa raha nyteny aoka tonga ansaina daholo nareo. Mariko fa fitiavana ty ataony Elia ty manavitra ny olombelona rehetra eto ambony tany satria ho avy ny famelezana nareo efa mandela izy ka de ny mbola tsy mipoka aminareo zava-doza mba tonga ansaina fa tsy fisangy io Andriamanitra Abrahama io. Alay tena Andriamanitra Abrahama le tsy tia fahotana ty miresaka aminareo ty de zo mampitondra teny any Elia zao tsy tia fahotana izy ary ala mihitsy zany fahotana zany ary zay efa tsy me mipetraka ao zany fahotana zany ary halanay zany ary zay miaraka aminay efa tsy me manao ratsiny ary tsy manota intsony zany ny ten'Andriamanitra zany. Noho zany miantso atsika rehetra rehetra za na kristianina sandoko ampiantso Jesosy io na ny silamo zay miantso Andriamanitra tsy izy hoe Allah zay manana ny boky zay diso tanteraka mihitsy atria niditra tany anatin'ny lalana tsy izy nandika lalana tanteraka le bokinareo ary nanipy anareo any amin'ny elo ary ny hafaranina izy mbola sy tonga saina ihany hoe za miantso anareo miverena am'le Andriamanitra tena marina, lay tena Andriamanitra Abrahama, lay tsy tia fahotana iavano anarany ary maiza miverina misoapotika am'izay no ny hafaranao fa tonga ny andro ny fahamalina sy ny andro ny fandringanana sy ny andro ny fanapotehana. Rehefa tsy hitony tsety eno marina nareo de atadazo ny valiny ary rehefa aveo fa tsy nisy an'izany Andriamanitra la mamonjy anareo zany izy raha nipy anareo any amin'ny elo raha tsika nahita nge boky teo natsipiny eny amin'ny elo ve nareo de mbola sy tonga saina ihany. Zay ny fambaranako ny teniko de miratso ty samy tena soa
hariva afatsika. Dada maray avao voninahitro no mandrakizay. Sotra betsaka ny amin'izany teny rehetrarehetra zany fa tena fitiavana zany ary tena famonjena. Mamaly vavaka dada maray avao. Vonjeo ny olona noho ny amin'ny tsy fahalalany ary avotiny noho ny amin'ny tsy fahafantarany. Fa Elia dia tena tonga hamonjy ny olona, hanavotra an'izay rehetra mbola mitady ny famonjena. Fitiavana no nambara teto, fanaporofona ny zava-doza nataon'ireo diavolo satanareo, tsy manan-tsena fa tsy mamono olona ary manipy any amin'io ela io any amin'ny hafobe. Dada Maria avao, ianao kosa ny tena monjy, ny endry mahita loza ka mihery, ny adala mandrosoka avoa. Vonjeo izay tena efa mitady famonjena dada Iavao. Amin'ny anaranao Iahosoanao izany vavaka rehetra izany. Halleluia. Amen. Dia mirahary isotsiketra samy teny Iahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray dia matomboka.